Atolotra anareo anio ny fizarana voalohany amin'ilay tantara nosoratan'ny razanabary voanglalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe ilay mistera nandrovamanga. Ireo anomeaina ny tantara Lanto, Vantso, Ioly, Liva miaraka amin'ny falsy Sinaizy ary Rakoto. Tovo razana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanatotosa. Taratasy ahoana koa ary ty misisika eto ambanin'ny varavarana ity? Sa avy any amin'ny Linda ve? Trasoeny. Ohatrany tsy avy any amin'ny Linda ty ka. Mademoiselle Roxane Brunel, expert, maître notaire. Ndry? Fa notaire ahoana koa? Notaire. Taratasy fiantsoana ho tonga any amin'ny kabinean'ny notaire raha ampitso. Fa ahoana koa zany? Fa misy inona? Andraso hoany dia ho hitako eo tsara hoe le fanazavan'le notera azy teo fa tena gaga ndray marina. Jonathan Kebanna ho izy, dadabean'ny dadabeko. Andrekako zany ve tsy efa razambe efa fahagola tany? Namela lova be tanàna ray manontolo io Jonathan Kebanna io any tsy milavitra any. Trano na chateau angano marimarina kokoa, miaraka amin'ny tany sy sahabe manodidina azy mirefy 7 hektara. Chateau izay nampitondraina ny anarana hoe Rovamanga, ka misy ampahany anjara lovako ampahefany izay efa voafaritra mazava tsara ao. Ny sisa izany hoe ny androtoko ny tanàna dia an'izany Madame Elisabeth Kebanna zany, izay mipetraka ao amin'ny rova io amin'izao fotoana izao. Elisabeth Kebanna, zanaky ny cousin bebeko ramatoa io, ary mbola cousin andry zareo koa zany io Jonathan Kebanna io izay mpanan-karena fa tsy niteraka. Zay ny fanazavana fofo nataon'le notera tamiko. Tongany ianao izy mba fantatra bebe kokoa. Tsy maintsy mandeha makany azy zany aorian'izao nandehanako tamin'ny notera zao satria hikarakara ny trano ny ramatoa io ka anavaka mazava tsara ny anjarany izy. Dia ahoana re zany? Linda ty tsy mbola eto akory. Mbola misy herinandro ny vakansan'izy Frank any amoron-dranomasina any vao tapitra. Zay izy vao hody eto. Sa ho antsoina ve? Aleo taratasy no apetrako fa tsy ho vita fanazavana telefona zany rehetrarehetra zany ka manjary mody tsy vidiny koa izy fa rehefa tonga eo zareo raha mahita amin'ny taratasy dia fantany Zay vao tonga eto amin'ny gare eto Tassigny ny lamasina. Miala eto Tassigny ville zany dia mbola mianatsiny eo amin'ny 30 kilometatra eo no misy an'le hoe Pertinova, ary eo amin'ny toerana io no misy an'le Chateau Rovamanga. Ary aleo aloha hitina fa tena lanaka ihany fa efa ondray andro manintsy raha vera nga iny ambony lamasinina foanako. Nasiny lamasinina noho ny diana kandrefana. Atao olona 4 fotsiny izay ny hidina teto amin'ity gare ity.
eo ihany ny tanàna fa tsy de lehibe loatra raha zao fahitako azy zao ka sady tena milamina sy mangina. Aiza ho izan'izao ny tabataba misy any aminay fa mifiry aloha zao e. Amin'ny 4 sasany hariva ve? De aizy ty olona hoe ho avy hitsena amin'ny 4 miaraka amin'ny fiarany. Ny soferan'i Madame Elisabeth Kebanna raha ny filazany tamin'ilay notera. Nefa otrany tsy mahita fiara akory ary aho etoko. Aleo aloha andrasana eto ambonin'ity dabilio ity eto fa mety mbola tsy tonga izy zaniko. Dimy hariva. Andre kako so de mba hadin'le Madame Kebanna ary anka ho very aty. Marina zero fa jerijeren'ny olona mihitsy a fantany hoe vahiny gagagaga ry zareo. Ary hoana koa ty voatery-tsoavaly tamity io fa mijanona de midina le mpamily ndry ary tamin'ny manatonanga izy zany e. Mademoiselle Roxane ve? Ien tompoko. Monsieur Nestor e. Za no olona ny raha na hitsenanao. Ao ianao miakaro anaty fiara ary miakaro azafady andeha isika. Ai, ien tompoko. Andao fa bataiko ny valizinao e, zafady. Misotranao. Nataoko tsy ho avy tsony ange ianao de efa natahotra be ahy. Efa tamin'ny 4 sasany mantsy ny tonga teo ny lamasinina ny tondra. Tsy miteny izy. Mety tsy amin'ny angamba. Sa ve be tsy miteny Monsieur Nestor? Ny fomba fiteny aloha de manaja olona tsara izy. Ny endriny nefa sy mitsiky mihitsy. Asa efa toetrany kosa angamba zao. Aleo koa andeha amin'izao fa tsy fandrenesana koa ny fiainoko diarana sy ny soavaliko. Ako zany tory andrimana vizaky ny dia. Koty za tena resitory teo ampitoerana teo a Marina ary to mijanona zany voatery zany sa efa tonga kosa angamba zay ka tonga mihitsy. Misy vavady vibe mivomoramora io de mbola misy lalakely mitsofoka iny ary efa tena riva be le andro midina am'izay re, tonga sika Mademoiselle Roxane. Ien tompoko. Nitray izany trano e. Mbola tsy nahita be anatrano ohatran'izany hatramin'izay nainako. Sady ngiza no avo ary vato daholo ny rindrina. Ity zany no rova manga aminy. Tena manga tokoa fa tsy lainga. Ary efa ila ho mainty aza. Ao anatin'izato aizina somambisamby sy alokalofany reto hazo be dehibe mijoalajoala manodidina azy reto. Ka mandrosoala ianao Mademoiselle Roxane azafady a? Eny Andriamatoa Nestor. Miakatra zana tohatra vato enina de tonga eto anoloan'ny varavarambe. Sady avo no lehibe koa ny varavarambe vita sary sikotra vakily. De misy sarina lohana liona vato lehibe eo andanin'izay kilan'ny varavarana. Tena ohatr'ireny hita horonan-tsary amin'ny chateau tranainy ireny mihitsy na ny bika ny trano aza. Ary mandondona be mampatahotra rehefa tarafina vita ao ambany akaiky eto. Fiamborona daholo ve zany? Misy vehivavy tamin'ny tsenanay ity. Piasa tokoa angamba fa to manao tablier. Manao ianao tompoko? Tonga soeto an'ny Rovanmanga ianao Mademoiselle Roxane? Misaotra anao? Louise no anarako. Ka hoentana ny efitrano ty valizin'ny Mademoiselle Roxane ty de atao azy ny efitrano Louise. Manarahara ianao Mademoiselle Roxane? Ien tompoko. Nitray izany alalaka izay tsara ny trano ato e.
vita marbre sy dalazy ary carreau daholo. Ny fanaka dia irony sarobidy sy tranainy rony, sady mangatsiatsika mahafinaritra ery, mangingina ihany koa. Ato ny efitranao mademoiselle Roxane. Ay, efa ty amin'ny faraparan'ny lalatsara ilany atsimo mihitsy. Ato amin'ny rihana voalohany, tapi matevina sy voloana lavabe no mameno ny lalatsara rehetra. Mandrosoary ianao e? Eny Madame Louise. Tonga dia ataovy hoe Louise fotsiny ny anarako sy ny antsoinao hafa tsy maninona ka. Ay, eny arery Louise. Aleo fa alamiko ato anaty tiroara ato ny entanao. Tsy maninona ngena za ihany aza manao azy. Tsy maninona ve? Tsy maninona ho ah. Eny ary. Ny fombanay mantsy dia izay ihany no mamony valizin'ireo vahiny sy manampy azy mandamy manentany amin'ny toerany. Tsy maninona rehefa aleo ataoko ihany. Ay, ka andeha hidina zany fa alohan'izay dia ato ambadika ato ny efitrano kely fandroana sy fivoahana. Ay, eny misaotra Louise. Dia raha misy zavatra ilanao ahy dia sitony fotsiny ty ohatry ny tady voloina amin'ny kirafiravy eto ity fa tonga dia inoko any ambany lakolosy. Ay, eny ary misaotra indrindra. Efa mifenoko rano matimaty ny benoara fandronao. Ay, sady mety vizana ianao zao e? Vizana mihitsy fa lavitra be ny lalana ko. Amin'ny fitora sasany tsy diso misakafo arivo isika ihany dia midina any ambany ao amin'ny efitrano fihinanana. Ay, eny ary. Zay fa lasa amin'izay Ndao ary ery Louise. Sarika be sady tsara fanahy Louise. Na ny fijeriny aza tsy mitovy amin'ny fijeriny Nestor mihitsy fa hita hoe olona tia vahiny sy malemilemy paika izy. Firy taona eo ry izy iny. Izy ve tsy amin'ny 5 eo ngamba. Ary tsy manambady amanjanaka ve sa mety mpiavana izy Nestor. Ndeha andro aloha mandeha ihany ny fotoana ka. Ato zany ny efitrano fihinanana. Maitso avokoa izay loko jerena rehetra. Maitso somary tanora sy maitso antitra. Na ireo rideau na ny lamba latabatra na ny rindrina. Ovalina lavabe ny latabatra ary kristaly mangirana daholo ny vilia eo amboniny. Misy lehilahy efa mipetraka tonga talohako io. Iny izy fa tonga dia nitsangana raha vao nahita dia manolotra ny tanany. Manahoana ianao tompoko? Andriamatoa Valdenina, Eric Valdenina no anarako zany. Faly mahafantatra anao Mademoiselle Roxane kosa no anarako. Ay, dia faly malalanao koa ry Mademoiselle Roxane. Dia mahazo toerana zatsy izy ary. Eny tompoko. Tsy hoe Andriamatoa Erika fotsiny dia vita. Eny ary. Tompotrano ato koa zany ianao, ny fianakavian'i Madame Kebanina. Architecte sady décorateur ka. Zany hoe anamboatra n'ity trano ity zany natongavako ato. Ay ve. Za konge vao maly ny tonga. Zany. Eny Mademoiselle. Ny tompotrano ray dia Madame Kebanina ka. Izy ihany zany dia izy no andrasantsika izao dia sakafontsika. Indrindra ity fa tamiko. Ndray izany fijeriny Madame Kebanina. Marina raha misy hafa mirony masona biby lava atao hoe cobra rony ny masony sy ny fijeriny. Somary mampiomehy angamba nefa dia izay mihitsy. Tena nanaitra kely ahy mihitsy ilay iziko. Izy koa moa sady mibanjina tsara no mijanona mijoro eo ambaravarana eo. Mahandro ianao dia mahazo toerana Madame Kebanina. Faly miarabanao sy faly mahafantatra anao Madame Kebanina. Mademoiselle Roxane Barella. Eny tompoko, zany ho izy. Tena ohatry ny eritreretako azy mihitsy ianao. Zany ve madame? Ie, na ny bika na ny endrika. Ao anatin'izany ny maso, ny volo sy ny fomba fitafy. Fandokafana ary ve sa fanakanana izany ataony izany? Izy aloha tsy mitsiky mihitsy miteny. Asa, efa toetrany ve izao? Manolotra ny tanana izy. Misaotra tompoko. Hoay izany amafy ny famihida ny tanany ty ramatoa ty ahy. Manoatra noho ny tanany dehilahy.
tsy arakaraky ny bikan'ilay tanana sady manitra ny fotsifotsy malamalama. Ny ratsan-tanana rehetra amin'izany feno peratra avokoa. Nio miloko verni volomparasy. Firy taona re izy ity e? 70 ve sa mahery? Mipetrarina reo e? Na ny feony aza ohatry ny feon-dehilahy. Ny vao tafapetraka izay dia iny tamin'ny miditra iny Andriamatoa Nestor mitondra plateau feno sakafo eny an-tanany. Niova fitafy Andriamatoa Nestor fa nanao lobaka fotsy sy pataloha mainty ary table koa izy. Ataovy ary dia samy mazotomana tompoko. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Somary lavalava tarehy Madame Kebanne. Andraso hoe ararodoko dinihana tsara so izy variana amin'ny resaka amin'ny valitaininy izao. Ny volony matevina ary atao chignon eo an-tampon-dohany. Volondavenona toy ny lokon'ny maso ny lokon'ny akanjo anaovany ary noravahana ruban volomparasy. Nidoroboka sady lava toy ireny akanjona mpanjaka vavy ireny ny akanjony. Manao collier izy, perla madinika volondavenona mazavazava ihany koa. Ary kavina misy vatosoa lehibe roa no eny amin'ny sofiny. Mihaingo sy mihaja fatratra ny fijery azy fa ohatry ny masika ihany koa. Asa mbola tsy zatra azy angamba. Izay ny vita ry zareo a. Misaotra ny tompotrano sy ny mpikarakara fa tena voky tompoko. Tsy misy fisaorana e. Tsy efa nifankafantatra teo nareo? Efa nanao présentation teo aka. Izy no Mademoiselle Roxane Barel, zavikeliny Jacqueline Barel. Olona andrasako momba ny fizarana ny lova izy e. Raha ampititsika amin'ny resaka tsara Mademoiselle Roxane. Ien tompoko. Fa zao angamba dia samy miakatra tory e. Sady mety vizana koa angamba ianao fa tsy zatra mandeha lavitra loatra to zao e. Sa tsy zany? Zany mihitsy tompoko. Tsy maintsy zatra ihany ianao rehefa ela ny ela e. Ohatran'ny tampotampoka tamiko koa ilay farahian'i Madame Kebanne. Tsy dia azo lazaina ho vokatry ny fo loatra ilay izy fa toy ny fome amboarina izany. Asa ina ireny mahatonga heritreritra an'izany e? Dia sady manaketrona ny masony indray no mandinika tsara. Mahazo miakatra ianao Mademoiselle Roxane? Eny ary tompoko e. Ndao fa tafatrimandry daholo ary e. Tafatrimandry Mademoiselle. Indray izany torimaso marina marina. Izany ny tena hoe tsy nahavady mandry mihitsy. Tena tsy mbola natoro ohatran'izany mihitsy ka amin'ny firy izao. Andrikako fa toa efa mivalo sasany maraina. Tena afa-baraka marina. Dia borosy ny faingana dia hidina aingana. Manahoana Louise? Manahoana Mademoiselle Roxane? Miala tsiny fa taratara tena natoro be mihitsy. Inona moa no ilanao tsiny amin'izany e? Na mbola dia verina tory azy ianao tsy manina mihitsy. Zany ve? Atongeny maraina tsy dia mifampiandry akory e. Ay! Samy misakafo amin'izay ora tiany isakafoanana. Ay ve? Misy aza tsy misakafo maraina fa tonga dia atoandroko. Ay! Samy midina amin'ny ora tiany itinana koa. Raha tsy hoe misy fotoana manokatra tsy maintsy vonjena na ifampiresahana ny maraina nga? Ka nanome fotoana androany mihitsy nge Madame Kebanne iresahanay momba ny tena antondinina nafarana ho tongeto e. Efa nanafatra teo mihitsy izy fa avy misakafo amin'ny 3 ora tolakandro aorian'ny lasesta no miandranao amin'ny braony. Ay moa. Mbola lasany izy sy Andriamatoa Valideny nanjerijery ny manodidina ny tanàna sy fanamboarana ivelany tokony atao raha misy. Ay! Rono nataoko ao tsy manena mihitsy. Dia io no mofio dia io koa ny tobera sy ny couverture. Misaotra indrindra Louise a. Fa hono ary Louise. Madame Kebanne rery izany no mipetraka amin'ity trano be ity fa tsy manambady sy niteraka. Tsy hen'ny Louise angamba ny fanontaniako fa toa tsy miteny izy. Louise a. Andray, azafady rehefa variana e. Madame Kebanne rery ve ho any ho ato fa sady tsy manambady izy no tsy niteraka. Zany hoe efa maty vady efa ela izy.
Niteraka ihany koa izy fa efa maty. Zany ve? Ndray mampalahelo koa izy zany. Efa ela ve ny maty izay zanan'izay? Ary vavy sa lahy? Efa ela ka vavy le izy. Efa lehibe e? Ie, 17 taona. Ndry, fa naninona ry Louise? Narary? Manahoana ianao, Monsieur Nestor? Manahoana ianao, Mademoiselle Roxane? Dia tsy mitsiky foana toy ny fanao ny Nestor. Ary inona ary ny banjinany tsara ny Louise toy izao ka? Narary ve le zanany ary iza no anarany? Narary izy. Larissa no anarany. Efa ela ve izy no maty? Ndry, ohatrany hoe tsy te hamaly izany intsony Louise fa matahotahotra. Za koa tia be fanontaniana loatrako. Efa taona lasa izay. Sady mijery an'i Nestor ihany Louise no mijery ahy. Ohatrany hoe matahotra an'i Nestor ve izy e? Matahotra azy fa maninona? Za koa teny be eritreritretiko. Andray, misaotra anao fa tsara ny sakafo ry Louise. Tsisy fisaorana re. Mba andeha hijerijery kely ny manodidina aloha fa toa tsara be izany andro izany. Ndao ary e. Iny mihetsinana iny no be voninkazo dia. Karazam-borona mahafinaritra raha tianao. Tena tiako mihitsy izany ka. Mahafinaritra be tokoa aty izany milamina, mangatsiatsiaka, feno karazana voninkazo, violety, dahlia, rose. Andray manitra voninkazo ny ala rehetra. Misy mimosa koa, capucine. Andray reto vorona, karazany maro mihitsy. Ao ny lehibe, ao ny kely, sady amin'izay samy hafa loko daholo. Mahafinaritra be reto lokony. Ary mba mankaiza ary ty lalakely ty. Aleo hoe arahana, tao mandeha miatsinanana ihany. Io fa mipotra eto amin'ity bozabozaka malaladalaka ity kosako. Andraso hipetraka etsy amin'ny sisiny etsy fa io toa ohatrany mahatazana tsara ny loha sahambany atsinanana rehetra iny. Eto, zay mihitsy. Dia mbola any Madame Kebanina daholo izany iny rehetra tazany masoko iny. Tena nandova be kosa izy raha izany. Saingy ity izy tsy niteraka ko. Eny, niteraka fa maty. 17 taona. Tena maty tanora. Zandriko 5 taona fotsiny ange izany. Mampalahelo. Ndry, tazana tsara avy tokoa ny avy aty andamosiny Rovamanga. Tena rindrim-bato be daholo hatrany ambony ka hatraty ambany. Tsy misy varavarakely mihitsy ny avy aty atsinanana afa-tsy ireo sokera mijoro amin'ny zorony efatra. Ireo ihany no misy varavarakely sy misy bara vy daholo natao fiarovana. Way, ary tsy olona ve iny tazako ny selona teo am-baravarakely atsimo teo iny? Tena olona mihitsy ka ohatrany tsy kilokilo teo dia lasa. Tsy tazako tsara ny fitafiny fa ohatrany menamena. I Nestor ve? Sa i Louise? Na i Nestor nefa na i Louise tsy nisy ny akanjo menamena teoko. Sa kosa i Monsieur Valtenina ny niakatra taony ny jery. Asa? Angamba izy tokoa e. Na mety ho Madame Kebanina ihany koa. Ndeha hiverina hody aloha fa ohatrany satry tsy hiala eto nefa atoandro be ny andro.
bitro ataoko fa de tia bitro ianao mademoiselle Roxane. Tena ankafiziko mihitsy ka sady tsara nahandro fa manitra sy voahaingo fatratra tia iziko. Ka aloha izy koa nylonge mpahandro tsy manam-paharoa. Zany Tena mahatsiaro an'le anabaviko zay ao ako. Ie. Tsy tia bitro izy. Zany ve? Lazainy fa hoe mavesatra aminao sady ohatrany hoe bebe fofona. Eto anefa zao de tsy maheno fofona ninina mihitsy. Iny ka ny fandrahoana azy koa ngambangino asa mety tsy nety angambana. Zay tokoa aloha e. Mety hoy Monsieur Nestor no mihaza sa tsy zany Madame Kebanina? Tsy mahazo azaina ny ala ty manodidina ty. Ay, any rehefa nalavitra be any misy mihaza. Ay ka vidiana zany tony. Ny omby bitro maromaro zay eto e, misy akokoa. Ay ve. Tsy fantatro indray zay ko. Ao atsinananao no misy ny karazy. Ay, ary anaikaikin'le toerana nalehako teo zany fa ohatry ny avava be indray ho anendriky Madame Kebanina. Ohatran'ny niova vetivety teo, vinibinitra manaikinaiky molotra hafa izy. Eny fa mijery aty. Aleo aloha mody ondrika fa tsy tiako raha fatany hoe mandinika azy mangina. Jonathan Kebanina no anarany. Zany 2 taona izy no maty ary maty sy niteraka. Na cousin atao hoe Marisy Kebanina i Jonathan. No izy tsy niteraka de ny zanak'io cousin io no nandova azy. De tsy izy zany fa ny raiko Marvel Kebanina. Tsy niteraka vavy Marisy ka no nefa lehibe 20 taona papa. De nanangana zanaka vavy izy mivady no de izay niaraka tamin'ny papa tao. I Jacqueline Barel no anaran'io zazavavy io. Jacqueline Barel? Ny renibeako ve? Ie, ny renibenao niteraka andrainao. I Grégory Barel. Zay no natokana hoe Roxane Barel. Ay moa zany zaza natsangana zany ny renibeako. Ie, zaza natsangana izy. No de izay niraibeko tao de Marisy mivady niaraka tamin'ny papako. Vao efa tena mamonjy eo tamin'izany satria kamboty ny renibenao. Manana anjara pahefany amin'ny lova rehetra izy. Ampahefany izay voafaritra sy voatondro mazava tsara ao anatin'ny testament. No ireo ray aman-dreninao maty sy niteraka afa-tsanao irery de izay nanafarako anao tonga aty. Ka mahazo mametraka fanontaniana ve atoko? Apetrao ny fantaninao. Nahoana no zao efa amin'ny 12 taonako zao vao nampahafantarina azy ny rehetrarehetra zany ka? Satria izay ny didy efa napetraka. Tsy azo sokafana ny testament raha tsy efa feno taona ianao, karika amin'ny 20 taona no lalàna. Na za koa zany tena tsy nahalala raha tsy izao e. Ny herintaona sisa de fotoana lany tadiavako anao atraiza ary sahirana vao nahitanao fa tsoriko aminao aloha e. Zany ve to? Nanakarama detektiva mihitsy satria tsy mipetraka amin'ny toerana iray ianao Mademoiselle Roxane fa mifindra toerana lava. Marina aloha zany ialako tsiny aloha. Taorian'ny fianarako de nipetraka tamin'izay anadahan-dreniko tany ambanivohitra lavitra izay rehefa avy eo de niakatra indray nitady asa tany an-drenivohitra. Inona ny asanao? Mampianatra no asako ary vakansa zao. Miara-mipetraka amin'ny cousinako atao hoe Linda zay ahy zanatra vavin-dreniko izy io. Mampianatra ihany koa izy. Fatany ve zao nakanisanao aty zao? Tsy fatany satria tsy ao izy fa lasa naka vakansa any amoron-dranomasina any miaraka amin'ilay fofom-badiny. Eny fa nisy taratasy navelako ihany ho azy manazava foifony antony tsy maha ahy. Ataoko fa tsy haritra ty koa ahy Mbola tsy fantatra mihitsy Mademoiselle Roxane, tena mbola tsy fantatra e. Indray izy fa lasa saina lavitra be sady manakitrona ny masony mandinika ny ivelany any. Miankina amin'ny fahavitan'ny taratasy rehetra eto mazava tsara zany. Ay ve, fa hono atopoko. Tsy kisanao ty zany de vohozina ho vitsy sy tokana daholo ve? Ianao irery, za koa vavy tokana. Fa ianao mbola afaka miteraka e. Ndry, finny ty mampatezitra azy. Ndray ty fijeriny aho. Ay tokoa moa ianao. Ndray koa ty zakiteny hoe efa maty zanaka. So de vao maika sosotra azy ny ilazako an'izany.
tsy niteraka mademoiselle Roxane ary efa 5 taona azo zao. Zay aloha nresantsika anio fa raha pitso atoroko anao le ampahefa ny anjaranao efa voafaritra mazava anaty saritany. Mahazo mandeha miakatra ianao raha te hiala sasatra. Raha pitso maraina amin'ny 6 ora miandranao eo tokotany eo eny ary tompoko. Zay fa mbola maro koa ny zavatra hojereko e. Inona no antony andengan'ny madame Kibanina amiko fa tsy niteraka izy? Sa tsy teny ho fantatra fa efa maty zanaka izy? Oatra nitezitra mihitsy azy izy le niteny hoe fa ianao mbola afaka miteraka. Vinitra be ny endriny sady nanidy molotra mafy izy. Tena mety naharary azy sy tsy zakany angamba ny nahafatesany izany zanany vavy zaniko. Mafy kosa aloha zanany efa lehibe 17 taona be zao. Efa tena tovovavy. Ary mety mahatsiaro azy mihitsy azy izy angamba mahitako. Mba ohatran'iza re ny endrika izy zany Amin'ny 7 ora sy sasany alina. Mbola tsy mahita tory ihany fa maninona koa ary. Tamin'ny alina nefa nidaboan'ny lohako no ela dia tao. Zao dia mipitrapitra rery ato anaty aizinato. Tsy azo lazaina hoe maizina moa zany satria misy veilleuse ihany io manazava io Fa misy zavatra ohatrany manitikitika ny saiko ato eo fa tsy mety tadidiko Andraso le akanjo menamena nanaovan'le olona tsikilitra ery am-baravarakely any keo. Rehefa nijereko nefa tamin'ny atoandro ny sakafo teo tsy nisy ny akanjo menamena na Eloise na Nestor na madame Kibanina. Eny fa na dia monsieur Valdenina koa azy. Dia iza zany le nitazana ny keo avy teny ambony teny raha izany ka? Sa ve ny ray amin'ny zareo ihany fa nisolo akanjo izy avy eo? Mety tsy mitombony izany ka. Nefa dia iza ary raha tsy ny ray tamin'ny zareo aleo aloha matory fa efa manomboka tonga izany torimaso izany ka. Manaraka indray izany eritreretina. Ohatrany hoe avy aty atsimo izy zany. Eny avy aty mihitsy. Aleo atonoko ihany ka. Tonga eto amin'ny kion-dalany lala tsara dia mihodina mahitsy metsinanana aty indray. Dia aiza? Toa mangina. Ohatrany hoe avy any ambony ihany le feoko. Mety hoe avy any amin'ny rihana fahatelo ve? Le trano koa lehibe sady be efitrefitra ka tsy fantatra tsoniko. Ohatrany misy olona tamy zany Andraso aloha efianako eto ambadika ty reto be tiako. Nestor, tena izy ny nandalo nitondra jiro fanaly iny. Tsy hitany aka. Aro aiza izy zany? Andraso fa rahako moramora vatorina rangaha. Iny fa nidona nena tsino ndray. Arahako foana arinakaiza taona njavona misy varavarana 3 reto. Tsy maintsy ny ray tamin'reto ny diranka. Draso tena tsy misy mivory eto varavarana reto fa mihidy be daholo. Dia ahoana re? Andrasako eto ve niverenany sa aleo miverina ka. Njaindray le feo. Ary tena olona mihitsy zany fa tsy biby. Olona zany mitaraina sy mitoloko zany. Avy eo dia
mitrona ohatran'ny rony biby maratry rony. Fa le fihevin'ny feo tena tsy azoko verika mihitsy hoe ay sary. Ary andraso am'izay hoe hozoiko akaiky. Ivoaka moramora atao andala tsara fa tena mahaliana azy zany ka. Hovaiko moramora ny trano. Zay. Iverina any efitranoko fa sao de tratreto ny farany ka manimba zavatra. Aleo mitandrina ihany aloha ka. Ohatrany mbola tsy tonga ato madame Kibanina zany ka lesy kely taritina soavaly tokana zao io tazako mijanona eo voatokotany io de i Nestor no mijoro eo akaikiny eo mitazona jampy. Ty izy eto fa tamika. Miaingo fatratra lalandava mizato akanjo rebareba sy midoroboka maitsomaitso ary zato satroka lobaloba mainty. Manao ianao madame Kibanina? Manao ianao mademoiselle Roxane? Mahazo miakatra ao anaty fiara ianao? Eny toko. Ary anatsy moaiza ary izy zany. Zako moa ty mivaky loha am'izany fa tsy mankafy an'izao fitsangatsanganana mahafinaritra midoladola tarity ny voatiritsovalo mamakivaky ala feno voninkazo manitra zao. Tonga sika mademoiselle Roxane. Zao ndray zany ny zavatra misy aty atsimo aty. Avona mahatazana loha samy tomandavana miakandrifana sy rano avy ato atsimo. Izay jerena rehetra maitso mavana avokoa sy mahateo ty. Tena mahafinaritra be aty zany Efa fantatro mihitsy fa ho tianao. Zany ve? Ity le trano. Ndry? Fa aivy misy trano ato Manoara ny fiantsoana ihany io. Manoara? Efitra 20 ny ao 10 ambany, 10 ambony. Ndray? 10 hektara ny velarana manodidina azy. Ao anatin'izany zao samy mianatsimy sy miakandrefana tazany masonao zao. Ay, zay no ampahefany azy Io no anjara lovanao mademoiselle Roxane. Io eny no... Ie. Ndray madame Kibanina. Misaotra betsaka anao Ndray zany hafaliako la. Tsy misy tokony isoranao ahy Jonathan no isora. Ndray izy nanome anao an'izao lofo zao. Tonga de hiditra ve ianao hijery sa iandro manaraka? Raha sitrakao re tonga de hojereko kely zao ny ao anatiny. Zany hoe ny ao ambany rihana ihany aloha Tsy maninona fa zahely miandranao eto tokotany eto zay. Tena tiako le trano. Tiako koa le toerana. Ahoanareo izy rilendara mahita an'io izy Ary tsy maintsy hoentiko akaka vakansa aty daholo aloha zareo Angamba de ho tamana be mihitsy. Izany tsy ho tamana amin'izao moa. Ohatrany hoe toerana samihafa be sy mifanalavitra be no misy ny Rovamanga sy ny Manoara. Nefa de eo amin'ny 3 kilometatra eo ny elanelany angamba. Tena misotra an'ilay dadabe Jonathan tokoa Ary koa Monsieur Marius le dadabe any madame Kibanina nanangana ny bebe Jacqueline ho zanaka. Lasopy akondro indray loka ary mademoiselle Roxane. Sady manitra romarin ery izy zany Zay indrindra ngeo Ny fofony fotsiny aza de efa mampite hihinana sahady. Ka mahazo tohomana re. Ie. Ary miramirana ery ny fijeriko anao zany androany Faly be nahita an'le trano anjara lovako Ka tsara aloha le izy Tsara? Efa hitako koa io. Ka hono aloha raha nieritreritra zao mbola mety mila fanamboarana koa ve io sa... Zany hoe ny rindrina sasany aloha misy simba ihany Le izy mantsy vita briky parpaing fa tsy mba vato mitovy amin'ny Rovamanga. Eny sady misy goka ny sasany. Mety mihitsy ny anamboarana azy.
tsy mila fanamboarana mihitsy manoara akory na kely azy tsy misy azoko ty ianao raha tsy vita androva manga. Mbola resaka ny akibon'ny omby zany. Ay, eny ary tsy maninona, ianao ihany no mahalalako. Matoky ty an'io dia arodana hatramin'ny fotony. Ndry fa maninona? Zay ny eritreritro. Ka rehefa mademoiselle Roxane ve ny tompony tsy izy ihany no mahafantatra an'izay tokony atao sy hoe zay tiany atao aminy? Raha izy nefa tompony tadidio fa mbola tsisy taratasy vita akory mahazy azy any ry Monsieur Valdaine. Voadidi-panahana fotsiny nao, mbola aiza ny acte de partage, ny mutation. Marina zany. Mahandrasa tatana fa zay maharitra ihany zany ny vadina andriny. Sady resam-pianakaviana koa izy ty Monsieur Valdaine fa any amin'ny décoration sy ny architecture ianao no misy ny anjaranao azafady raha ohatra nanafitoananao Madame Kebanna. Tsy misy tsiny akory ny sisany ny tandremany. Tsy fahaly amiko mihitsy Madame Kebanna ny kio iny. Tsy arotro tsony le toetra ny mandidididy mantsy. Gagagaga Mademoiselle Roxane. Eny raha mba fantany mantsy. Ary aleo amin'izay anomboka hijerijery ny manodidina aloha ka ararotana dia n'izao makalasisty zao ny tompotrano. Ohatrany mahavantana koa no mandeha ato ambadika tsy nanandro vato indrindra fa le mipetrapetraka eto amin'ny tebozabozaka amin'le nidemiko ity. Asa nanoro vorokely marobe sy voninkazo ve? Aleo itsilailay eto mihitsy ahy. Ary nitazako ny vadika eo ambadiky ny trano iny koa Andriamatoa Valdaine. Toa miondrikondrika izy zany. Mitady sa mijery ny fototry ny trano? Mety mbaliana amin'ny zavaboary toa akoho ngamba izy ka. Io indray le varavarakely. Toa tsisy olona mitazana tsony. Ary misy olona tamy zany sa? Louise ry tazako mandeha ry, mitondra harona eny an-tanany. Louise! Ay ve Mademoiselle Roxane? Makamaka rivotra ety ahy fa hoaiza ianao ianavaratra any Antsinanana iny sa? Andeha akatoty ataontsika sakafo e. Ay moa aty tokoa no misy ny karazana koa. Aty Antsinanana aty. Ndeha mba hiaraka aminao Nda fa tsy maninona e. Hitanao? Eto no misy ny karazy. Petraka Rokia! Efe misy alika ato e. Misy alika miambina ato. Rokia no anarany. Masika nga izy io no toa afatotra. Masika ihany izy loha raha olona tsy fantany no manantona eto e. Ilaina ihany mantsy izy e. So misy mpangalatra ve? Ro biby no tena atahorana. Biby? Fa nga misy biby ety ry Louise Misy fa mahalana izy zao aloha e. Zany? Toy ny fosana lambo ohatra. Misy mihinana ny akoho sy ny bitro izy reny Dia ahoana nefa Rokia izy mifatotra io ka? Fa anisy rehefa mialina ka. Ny atoandro indray tsy dia atahorana tsony zao. Ay kosako. Ndray. Reto zao reto ny akopana totolava dia reto ny fangalana nofony. Ndray reto izy. Ary tena be dehibe ndray. 7 zao ny totaliny. Ny bitro indray 3. Dia ono nareo sy Nestor rery zany no mikarakara azy ireo sady miasa any an-trano. Taloha zay misy namana ihany ka. Dia aiza izy zao? Efa tsy atsony izy. Lasa noto fa tsy tamana hono e. Fa maninona tsy tamana? Tsy fantatra e. Fa vehivavy? Vehivavy. Juliette no anarany. Ary ono namboly legioma koa nareo zany ny ato ambadika ato Karazany. Karoty, céleri, laisoa, misy voatabia sy poivron koa. Sady vokatra izy zany Ary ohatrany misy alamay angety ety izany sa ino ireo foto-kazo karaingona maintimainty be dehibe tazako ireo Louise? Alamay tokoa io ka. Misy nandoro ve?
nidorana mihitsy izy io. Nidorana? Fa naninona nidorana ny ala? Tsy maintsy nidorana satria nisy biby masika tao. Nisy biby inona kay Louise? Asa miteny mafy ianao. Matahotra sady mierikeriky Louise. Fa iza ro natahorana? Bibidia tao mademoiselle Roxane. Bibidia? Ino andray? Ambodia. May niafina tao amin'io ala io. Sady ninan'olona le izy. Ninan'olona? Ino andray? Ninan'olona le izy. No azaina fa tsy azo mihitsy raha tsy nidorana iny ala rehetra iny. Zay vo azo fa mahita. Ay ve? Tena loza koa zany ka. Ka zany eny nahafaty an'i Larissa e. Larissa? Eny le zanako madame Kebanina vavy efa 17 taona. Zany ve? No an'ny Ambodia. Tena rotika tsy misy azo niraisina. Atsirafiny e. Te mitaona lasa ry mademoiselle Roxane. Raha ianao nahita an'izany. Ay ve? Fatandremo aza miteniteny amin'izany zany resaka rehetra zany ianao. Izay rehetra fanambarako taminao ianao ry mademoiselle Roxane. Aza matahotra. Tsy ambaratelo lehibe tandrova-manga zany. Matoky ianao ry Louise fa tsy amboraka an'izany namin'izana amin'iza. Mbola betsaka ny zavatra tsy fantatrao. Fa ary mankina fa misy olona tamin'izany. Eny tokoa. Ary tsy henoko mihitsy aho. Nestor. Nieno resaka ve sa tsy kilonisy Louise izy teo? Ty fijeriny any Louise. Louise koa tonga dia mana sy niondrika mody tsy nijery raha vao nahita azy. Fa maninona ary? Ohatrany misy tsy ambaratelo betsaka hafahafa izany koa eto Androva-manga eto ka. Tena nanofo ratsy aho dia taitra tampoka. Nanofy an'ilay bibidia nitantarain'i Louise aho. Nalentsika aho n'ilay izy ary efa kely sisa tsy ho tratrany dia lasa nitsofoka tao anatin'ilay trano manoara. Rehefa tonga tao anefa dia tsy nahita lalana antosirako tso. Dia mierika dia io le biby fa tamin'ny manatona moramora sady mampatahotra be ny fijeriny fa toy ny fijeriny madame Kebanina rehefa tesitra be iny. No everiko fa ho tena izy la. Fa inona ny dikan'izany? Amin'ny firy izao? Amin'ny 2 maraina ve? Ary inona koa izany? Andriamanitro, tsy biby ve izany? Marina tsy ilay bibidia izany? Matahotra. Tena matahotra. Efa mety tsara moa ilay trano teo. To efa nidiko tsara ka fa niverina indray ve izany ilay biby? Nefa toa hoe efa maty sa hafa indray izany? Ary tsy dia lavitra nge izy izany. Mba henondreo olona sasany ato amin'ity trano ity ary ve izany sa za rery no maheno an'izany? Ohatrany tsy misy olona taitra mihitsy Nzay eny fa ohatrany nisy varavarana nikatona ka nisy olona nivoaka angamba. Ie, ohatrany misy olona mandeha mitsaitsaika any an-dalantsara an'izany. Zay fa mandalo eo anoloan'ny varavarako. Dia lasa Nestor ve sa Louise? Madame Kebanina mantsy any ambony. Misy efa litena koa ary amin'ny trano ilany avaratra ry. Zano aty atsimo. To nangina tsy nisy niteny intsony. Lasa angamba. Aleo isidika ato anaty lambato aho dia ataoko izay atoriako ka. Tsy maintsy ho elaela nefa vao ahita toreto aho izao.
Manahoana ianao mademoiselle Roxane? Manahoana ianao monsieur Valden? Salamaka. Sambany mba tafaraka amin'ny sakafo maraina eto indray tsika sy ianao androany. Samy natory maraina angamba? Samy kamo. Tiariny teka ho anao mademoiselle Roxane. Dia ireo ny brioche sy ny dibera dia atao fe? Misaotra anao Louise. Neny monsieur Valden nga kafe nosotroana? Nya kafe tena mahery sady be ronono mihitsy ny tena tiako rehefa isa maraina ohatr'izao ka. Zany no? Ka efa izay mahazatra anahy. Fa ianao zany tsy misotro kafe mihitsy? Tsy misotro sady tsy mampatory reny. Zao ary tsy misotro mila tsy ahita tory indraindray. Mijery kely monsieur Valden. Misy zavatra tiany ambara amiko ve? Reny ve reny feo alina reny? To tsy misy miresaka momba nino mihitsy fa maninony. Za ve no antany voalohany? Fa hono ohatriny naheno feo hafahafa ho za alle. Nareo ve tsy mba nisy nandre? Feo hafahafa ohatriny ahoana mademoiselle Roxane? Ohatrany hoe feo ambiby mitoloko sy mitrona zany le izy. Zany ve? Teo amin'ny tamin'ny roa maraina teo tena taitra tampoka mihitsy Tsy mba nahino an'izany aloha Milaza ny marina ve monsieur Valden sa tsy nahino tokoa Asa raha zao kafe iray baolina mahery be sotroina zao nefa tokony ho marivo torimaso sy mora taitra ihany izy. Ary mifampijery manginina Nestor sy Louise dia samy lasa. Ohatran'ny hafahafa ny fijeriko an'i Louise zany androany ka. Mialatsiny aloha fa hitsangana kely mademoiselle Roxane. Tsy maninona ka. Zany hoe mbola misy zavatra saika ho jereko maika izay mantsy ao an'efitranoko ako. Ndao rehefa tsy maninona mihitsy za koa ty mivotsa fihinan-kanina ko. Ataovy miadana fa inona moa mahamaika eo. Misaotra anao Nandray izany no atao zao maraina izao. Eny tsy maintsy hoe mandehandeha mitsangatsangana ihany aloha Ohatry ny mandrivodrivotra nefa izany andro izany fa ndraso aloha ahaka an'ilay saly eny ambony isalorako ka. Ndry taratasy kely inona koa ty mivalona efatra nasisika ato ambanin'ny varavarana ity. Andraso Mademoiselle Roxane. Tena reko tsara mihitsy reny feo alina reny fa tsy te hiteny ary manontany tena ny fiaviany sy miezaka mamantatra hoe inona. Tsy vo izay fa isan-kalina hatramin'izay nahatongavako teto. Ohatrany tsy tian'ireo tompotrano resahana nefa le izy ko miangavy anao tsy hiteny momba n'intsony mba ho fandriam-pahalemantsika sy ianao. Tsy mampitahotra anao akory fa aleo zany ho amantatra azy mangina. Ny anjaranao dia ny maniditra amin'ny tsara isan-kalina sy rehefa mandeha mivoaka na miditra dia ny mitandrina ny fitsika sy ny teny avoaka. Zay fa mahazo miteny amiko ianao raha misy zavatra hafahafa miseho na tsikarotrao. Matokia monsieur Valden. Doro ny taratasy aorian'ny amakiana ho azy. Andriamanitro, fa inona daholo ny dikan'izany rehetrarehetra izany? Inona marina ny mistera fonosiny ity androva mangy ity? Ohatran'ny mampatahotra izy izany ka. Isan-kalina izany reny feo reny. Zany efa vo inona eno? Asa mety natory be ngamba? Dia inona no ataoko? Tokony ho lazaiko amin'ny monsieur Valden ve ilay olona ny akanjo mena an-tsikilo hitako nahoana moa? Ohatran'ny olona azoko atokisana ihany ty monsieur Valden ity ka. Sofa nisy azy koa teto ary niaraka tamiko fa raha tsy izany mety tsy ho tamana angamba. Raha tsy hoe nanaraka taty nga Linda sy Frank. Linda sy Frank. Efa mety tonga ao angamba reny izay.
Aty jereno ambany maso e. Aza manany any io Linda. Mitondra fiara nge zahay. Kenao tsy na mierikierika ilozanao mijery andreny sipa mandalo reniko nefa mitondra fiara. Ka ohatrany fantatro le tovavy ra inika. Iza le manao jupe manga tanora ve? Iza moa sipa tsy fantatra hoe ty efa niaraka taminao dolo angamby reno zaoko. Ngamo raha hoe fantatra dia tsy maintsy hoe nirahany. Mazava loatra. Tsy tia ady hevitra lava be aminao eto indray fa reraka ka vao iny vavady. Klaksonao Roxane moazy fa ao izy. To tsy misy olona mipotra mihitsy izany fa mandehana rivo ay. Mahatory angamba kalaratsiny ka. Rasoare. Miditra ny vavahady. Fa ahoana? Ary nantrano koa azo to mity beko. Fa naniny ianao no veriny. Ny vavahady aza nefa to tsy mivoa akory. Meo aty ny torosiny lakile ao anaty boîte à gants fa miditra sy kadana ny vavahady. Tsy angamba Roxane. Tsy ao? Nantrano koa aza ny tena mity be Tena mity be tokoa ny trano. Fa lasa za Roxane. Asa? Za koa aza mba gagako. Matony timpy ohatro zao ty tena lasa lavitra mihitsy izy zaiko. Efa maimbo lao mihitsy ary ato zandry. Aloha vaina varavarakely. Jere tsy vo. Tena hita mihitsy hoe efa elaela tsy nifafy ty Linda. Ohatra misy taratasy tsy ambony latabatra itsy eny tokoa. Tena soratra Roxane mihitsy ty Rasy vakina fa nisinina ary lasa izy. Vakio aloha enony. Androany fa jerenao ny daty 9 Aprily. Tamin'ny herinandro any ange zany. Herin'ny maly. Mariny zany, herin'ny maly. Zany hoe efa herinandro zany Roxane na tsy teto trano intsony. Herinandro? De lasa izy ary izy. Vakio aloha mihitsy ny taratasy. Tasiny 500 kilometра tsy milavitra be any zany Linda. Andrikako. Zany ve tsy mitovy amin'ny nandehanantsika tany amoron-dranomasina ihany? Zay mihitsy. Lova. Nandova be hono Roxane. Zao vao tena ho lasa laibany zany ny kozinanao iniko. Ny laibany fa izy mandehandeha tsy merany tana lavitra any ka olona tsy fatany akory. Ary era aminao aninona kosa moa izy. Tovavy efa 12 taona ne Roxane. Lovany avy amin'ny avandrainy zany ary voafetra ny fotoana tsy maintsy nandehanany raha arak'izao taratasiny zao ka. Na zany aza vety tsy mba nalala ny antso akory talohan'ny nandehanany mba mampilaza. Saloko mety hoe tsy te anelingelina atsika angamba izy. Anelingelina? Ka zao raha misy mahazo azy irery any dia ahoana ka? Tsy voelingelina andeha hitady azy ihany sika. Mahazo azy inona koa rehefa ianao ty dia efa lalina loatrako. Tsy mahatoky azy mihitsy ianao ty ka. Tsy mahatoky azy mihitsy fantatro tsara ne Roxane sasa ratsy. Tsy mitaly zany izy. Nitoana foana mirongaronga fa mbola zaza be ke iny. Vehivavy lehibe fa mpampianatra ve? Tena mariny zany. Ohatrany tsy tiako mihitsy zao ataony Roxane zao ka ohatrany tsy mampandry ny saiko zao. Eny, ka inona ro ny dia ataony ramatoa kely Linda? Andrasy fa iantso azy De mbola tia tsy nanana ty foana ihany ny direksionko. Tsy leo aty mihitsy aka. Mahavantana mihitsy ty lalakely ty de tonga eto anoloan'ny garazina koa zao. Koa zany dray koa retsy bitro. Andraso hoe atonoko akaikaiky.
Mahafinaritra ery sady fitsambikimbikiny isa 3 reo ary to 7 reo fanakaiza ny 3 sa mbola ao an-tranony io ohatrany tsisy bitrotsony ao anatiny ao 7 mihitsy reo nefa 10 izy ireo zay nefa tsy nanao loka bitrotsony hatramin'iny sa namidy ve ny 3 namidy dia namidy taiza oay vovozondrokia ataony fangaratra bitro nga aleo iala to makamoka dia amonjy an'ilay toerana fipetrapetrahako ary atsimo ary aloha tena raha mihitsy tia mitete eto ambany eto tika ary mitete avy amin'iretsy varavarakely ambony retsy le izy nefa izy amin'ireo varavarakely roa misy baravery io tia ambany sary ambony indrindra fa ireo ihany zao ny varavarakely eo andraso hoe ohatry ny misy mitsika manara-drindrina iny tao avy amin'ireo varavarakely ambony rira izany ko fa raha inona ary io raha n'olona ve sa raham-bimby to efa maimaina ihany izy tiako voandray andro io zao miteo raha ela indrindra Mademoiselle Roxane oay kosa ny atairako ay andry matovalitenina nga ianao matorika azafady raha nanaitranaolo ohatra ny saika ny sotonotoro kely fotsiny atratra n'le rivotra mitsoka moramorako ay hitanao ve ny taratasy fa ina ny dikany reny andry matovalitenina reko de reko mihitsy reny feo reny zany eo ary efa intelo zay hatramina tongavako teto ange za zao vo iny alina iny vo sambana andre fa feon'iny ndreny andre matovalitenina biby ve tsy biby reny Mademoiselle Roxane fa olona olona hoa olona eny olona iza de avy aiza ny hoe izy aloha tsy fantatro mety olona tazonondrareo angamba na tsy haiko mety afeniny fa maninona no afeniny asa ka aiza moa no alalako an'izany Mademoiselle Roxane tsy haiko hoe mety tsy tiandry zareo fantatr'olona ny fisiny ohatra na hoe tsy tiany ho hitan'ny olona de afeniny aiza ao anatin'ny rovo ihany ka raha ny faminaniko azy aloha de aty amin'ny ilany atsimo aty ilany atsimo any amin'ny faritra misy angy zany fa zany hoe any ambony le izy mety hoe any amin'ny rihana fahatelo farany any angambany rihana fahatelo le akanjo menamena ary sao de mba inona ny lazainao sao de mba inona Mademoiselle Roxane sao de mba le olona tazako ny tsikily tery taiza tery amin'ny varavarankely farany ambony amin'ny atsinanany rinitsy viny zany Mademoiselle Roxane asa efatrandro lasa zay zany ve no everiko hoe ny ray taminareo kanjo no nijereko ny atoandro tsy nisy nanao kanjo menamena nareo rehetra tao an-trano de nanontany tena hoe iza ary iny zany ve Mademoiselle Roxane zany ary tena zay mihitsy fa maninona ary no afeniny ao de tsy fantatro mihitsy fa ny zavatra azoko ambara aminao fotsiny de mifono mystera betsaka ty toerany ty za koa aloha ohatra ny nahatsapan'izany ihany indrindra tao orin'ny zavatra nambarany Louise tamiko momba n'ilay zanaka vaviny Madame Kebanina maty 10 taona lasa zay eno fa ahoana ny fitantarany taminao ka eno ary de zay le izy andre matovalitenina ay ve ary zao vao mazava amiko maty no an'le ambodibe le zanany vavy ka raha maty moa zany le zanany vavy de izy ary le afeniny eo ambony eo za
Izaho koa moa tsy mety tafiditra amin'ny efitrano madamo Kebanina mihitsy. Be dia be ny zavatra tiako ho hita sy tiako ho fantatra ao. Inona malasa saina mafy anao Andry Matovalitenina? Tsy te ilaza zavatra betsaka amin'ny Mademoiselle Roxane ka raha ny amin'izao fotoana izao aloha mila fitandremana be ny zavatra ataoko eto. Mieritreritra n'le olona finny ao ahy le izy ohatran'ny hoe olona mitoloko be izany, ohatran'ny hoe olona mijalina maratra, avy eo dia tezitra. Sa ahoana ny fandrenesana ho azy? Dia tena ohatr' izany mihitsy. Tsy avelan'ny Louise resaresahany izany rehetrarehetra izany. Ary Louise hitako hoe te hitantara zavatra be dia be fa matahotra mafy an'i Nestor. Eny e, ka na tsika sy ianao mifampiresaka rery zo azy ange ka tsy tiany raha fantany. Ka raha hitan'ny Nestor eto tsika izany dia ahoana? I Nestor aloha tsy eo fa lasa nivoaka niaraka amin'ny voatiry ihany ny tazako teo e. Ary Madame Kebanina? Izy mbola maka lasesy tamidy eo an'efitranony eo. Le bitro anankitelo koa ny malasa ny saiko na tonga heritreritra hoe lanin'ny biby ve? Tsy azoko. Bitro telo ahoana nga? Bitro folo ny tao vao maly maraina. Nefa fito isisany ao jereko teo. Tsika nefa tsy nanao loka bitro raha tsy tamin'izaho vao tonga iny ihany. Bitro telo. Le rahana bitro ve io hitako amin'ny vodirindrina io e? Rahana bitro mitete avy any amin'ny varavarankely ambony any. Zany no midika fa novonoina teo amin'ny varavarankely io ve le bitro sa Andriamanitra ka raha marina ve zany eritreritro zany tsy fa misy ina Andry Matovalitenina to endratrindritra sy taitaitra be ny fijeriko anao zany. Tsy misy inona akory ka fa zao n'izy Mademoiselle Roxane. Ianao tsara ny teniko. Aza miresaka momba an'ireo bitro telo tsy hita ireo mihitsy aloha ianao. Dia manomboko izao aza dia bebe resaka sy fanontaniana tsony ianao ao an-trano. Zany azonao tsara zany fa misy inona Monsieur Valitenina tsy azoko aloha fa aza vao zay fotsiny ny teniko aminao dia ara hoe manaraka manazava azy zay fa lasa fa tsy tiako hita ny Nestor eto tena raha zany eritreritro maizina zany no mitombona dia tandindomindoso ty zazavavy Mademoiselle Roxane ty. Efa tsy dia salama saina loatra tsony mihitsy mantsy Madame Kebanina hatramin'izay le nahafatesan'ny zanany vavy izay le Larissa io zany. 5 taona lasa ka tena tahorana. Tsy maintsy maily foana zany zao satria Mademoiselle Roxane dia tena mbola tsy malala izay hahafaty azy mihitsy hatreto. Ny farana teo ary ny fizarana voalohany tamin'ilay tantara nosoratany Razanabary voangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe ilay mistera nandrovamanga. Ireo nanome aina ny tantara Lanto, Vantso, Ioly, Liva niaraka tamin'ny Falsy Sinaiza ary Rakoto. Tovo Razanamamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanaditosa. Amin'ny herinanio ny fizarana faharoa.